raha nataonay Alejandro mampisavorovoroanay dia zao nisy gendarme taminay teto tamatongady tamin'ny 3 heures nampanambory ny merany ankily maliniky miaraka amin'ny fokon'olo sasansasany zay pombany base ka azo sambotsy ny namanay mazoto raiky nandesindreo agny tamin'ny 3 heures saiko ndray zay ilalagna ny fanjakana mampanambotsy amin'ny 3 heures zay ary reo olo reo amizay milagna anay lohandohany abiaby vatatena ny andringiringiriny ma ila voatery nanao hetsy koa iringiriny samborinay koa reo vahoaka aminay porany base regny hatraminay rezaka ao samborinay fa mbo tsy azonay koa fa samborinay abiaby lafa atao olo pombany base roe azonay hajarinay amin'ny prison pisianay azy agny koa maty tsy raha rahanay fa raha tsy azonay miboaky re zariky zay nampanamborinozy nandesy agny igny vototsy rey tsy miboaky re zariky agnatin'ny zato tao tsy miboaky rey ary base tsy handeha eto velively fa zay tomabily mandeha magnatoy hopotehinay za le tapaka teo mba mitaka afatra kely ampikandro filaminana hoahy mba tongava saina ry zareo fa mampametra-panotanina ndreny zavatra iainantsika io no mahagaga hoe ho an'ny tanyrazana tokoa ve sa ho an'ny olombisy zany nareo reo mba tongava saina marina fa teny fa tsy rariny loatra ny le zava-misy iainantsika any aminareo ny lakile indrindraindrindra ho anareo ofisier manamboninahitra be galona tena marina mba tongava saina fa efa gravy izy ato zay fa dia makasitraka aminareo ao dasy makasitraka anao ihany koa makasitraka anao tao anatin'izay ary tsy tafita moa ny afatra dia niezaka ny antso fandrona izy zany ho ampitan'izay afatra izay azadiny fa ny 20 jona dia fety amin'ny mpitany filaminana miaraba tompoko salama dia ahoana ny fandehany ino fandehany fa mikasiky ny filoham-pirenena io tiako resaky satria i mila mihanta amin'ny asany fa laha io tsy mihanta amin'ny asany atao misoniakanikanikany tany toy haviliny tany toy zay gianagny io fa tsy raha olo agnasoata anaty zao alo tsy hay alivaritsany toy fa hamily tany toy giany filoham-pirenena kanikany magnandaka agny io alo sonia tany toy havily ambokady nda toy zao vao laha io milalao fa mba mitangana tsika fa driny raha hitako ny tegna zao la kelikely fe izy zany zao maro koa ny raha ataka sinetsika fa tsy neta filoham-pirenena nakanto ndraiky eo avegny majanakajama re mahavoazy io nazava tsara mihitsy zany afatra avy any toliary izy iny raha tsy diso ary matetika efa miditra mivantana atao anatin'ny fandarana ihany koa raha mandainga ny raha mpavandy ny ray aman-dreny ho ny afatra ato mazava ho azy fa mpandainga ihany koa ny zanaka ozy izy ay mba SMS alefany namatsiata miaraba tompoko efa tafiditra ianao miaraba tompoko nina ny zavatra mba tiako ampisaina dia ny filoham-pirenena zany tsy atenaina intsony raha fampandrosoana no atao fa ny afatra ho an'ny tanora zany amin'izao hoaninandro zao dia ozy aho hoe mity adava fiarina ho an'ny tenanao manokana satria raha itehitra mpitondra fanjakana zany sika dia ho taraiky eto ny tsirairay io nizaniza mitondra teo dia samy manana faiblesse daholo reo fa ny anahy dia zay ny afatra ho ampitandro filaminana aza manaiky ataon'ny olona fitaovana amin'ny zavatra ratsy ianareo fa mba miangavy ireo ny vahoaka sy ny zavatra niananareo tamin'ny isianianana mampitandro filaminana anareo ohatran'le tamin'le hoe tany arivako taran'ny namana teo zao dia mampalahelo ny zavatra zany lasa ny vahiny ny tany malagasy nefa izy no sahirana ny sasatra tamin'ny toerana io ka dia mampalahelo tompoko ny zavatra ohatr'izany raha ataon'ny olona tondry falava avao ny tenako aleo mivondrona manana fitainana isika hanova ny zavatra misy ao fiainantsika zay ngamba no mba afatra kely misaotra tompoko akasitrahana ihany koa ianao amin'izay afatra torolalana sy fankahirezana ho an'ny mpiarabelona sy ny namana rehetra malagasy izay amin'ilay asa tena moa zany dia tsy maintsy mbola ho safidiana ihany koa zay asa tena tsy maintsy atao zay satria dia misedra olana amin'ny fahatapahan-jiro croise les bras sisa miaraba tompoko dia ahoana fandehany ahoana ny fandehany inona ny vaovao ao sy ny maresika ankoatran'le fahiny sokafana amin'ny fomba ofisialy androany ny fankalazana ny 20 jona
za mikasiky fifanajagna vahiny ty fankatiavagna fivaninianana agnatin'ny ty Madagasikara ty. Raha pola vivelany zegny voahaja za le lafiny faladia traitandraza zegny tsy mba toteny mihitsy agnatin'ny ty fitondragna Madagasikara ty zegny fa agnano zay tiany atao zegny fitondra io satria misy vazaha karaha ty amin'ny Tomasina ty zany misy vazaha zay eo misipa viavy zay de fike viavy igny sarahany lazainy miaraka amin'ny dadany regny le viavy de iny raha teneny idorako izy tragnonare tsy mampanino ana mamono are fanjakagny mitondra anare aty le resa bola koa agny zegny ambaran'le vazaha satria ikan'izegny nahamono olo izy tsy magnino fa misy vola takony vola igny fogna zegny raha tsy ataony nefa hatram'izay eto za teny mbola tsisy vazaha maty agnatin'ny Madagasikara ty mbo tsy hitafaty zay nohon'izegny fifanajagny vahiny diso tafahoatalo azy raha vao gasy piraitanindrazagna amin'ny tegna no maty fatina akoho ary mbola tadiavina fa raha fatin'olo mitovy amin'ny tegna tsy tadiavina akoho zay zegny mbo tiako tsindrina kely fogna zay oka mba samby tovisagna hitovy zo amin'ny fitantanagny ty Madagasikara ty le nataokagny mpagnampy hijanony ho mpagnampy karaha ndray matory filoham-pirenena zegny mipetraka hitondra Madagasikara izy fa tsy napetraka vahoaka bako nanendry tegna de zay zegny mbo tsara tsindriagna mafy mbo hagnaja vahoaka le indesiny izy fa tsy izy akory ny tegna henjagna agnatin'ny ty fitantanagny Madagasikara ty zay misaotra ty ankasitrahana ianao ary mety ho izay ve ny miova tokoa ny fomba fijery am'izao fotoana ary zavatra misy iainana eny vo fiarahamonina zany hoe ny vola no manjaka lasa tsy misy dikany tsy misy lanjany intsony ny ain'olombelona lasa tsy misy dikany tsy misy lanjany intsony ny fiarahamonina raisitsika eny antso manaraka miaraba tompoko salama tompoko de ahoana ny fandehana iza moa de avy aiza avy aty salary antsimo eny tompoko ento avetrany fa nihokevitra gaga zahay aty salary fa misy loatsy ndraiky vary toa nefa mandraiky hakere toa aminay aty le namiangavy aminareo mba jerevinareo ankaiky fa voama ohatrino ma izy agny am'izao ohatrino izy any am'izao hoe tafakaty 700 ariary ny iraiky apoka taloha nefa n'izy ohatrino allo eny tompoko de ny manaraka azy eo ao oui toy izy nofa nihokevitra ao i fizarana carnet atiky igny tsy miasa carnet reo aminay atiky tsy hainay fandehany hoe ahoana asa ino anton'io asa ino atao hoe drala fitanay drala zao fa ohatrinona no nazona an'le carnet aminareo ankasitrahana ianao ao anatin'izany somary lavidavitra angamba le namatsika teo raisitsika avy hatrany koa ny antso manaraka de ahoana fandehany efa tafiditra ianao eny tompoko izy tompoko efa lavina mihitsy ny rano nefa itsika tsy samy mitroboka anatin'le rano satria be voay ka noho izany miantso anareo officier généraux, officier supérieur, officier subalterne, sous-officier, vata miaramila tsotso. Zay tonga saina tompoko miangavy an-tanandro avoty ny fireneny. Zay ngamba no hevitry tompoko. ankasitrahana ianao ary fanokevitra zany antso hoan'ny izay manandrify azy ihany koa manoloana ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena hoan'ny raisitsika aloha ny antso manaraka eny tompoko efa tafiditra ianao allo eny tompoko efa tafiditra allo
Rehefa mba maheno an'le radio hoe dia tena olona mitaraina dolodolo no etaonao eno ato fa tokony mba hiteny hoe mandeha zao fiainana zao fa tsisy azany fiainana sarotra zany fa zay aloha anisany mitaraina fa raha mba misy afaka miteny hoe mandeha zao fa nareo no tsy mahalala dia zay no fahana mba hoe fanao aloha fa raha direna zao dia mitaraina ohatrany tsy mba misy malahelo zany le mitaraina fenona azy asa nga na iza no ana sa mety mbola izy kely le mana avy any an-danitra asa zao ary eny ary ankasitrahana fanirina moa zany satria dia marina le voalazanao mitaraina avokoa ary tsisy tsy mitaraina amin'izao fotoana izao noho ny zavatra misy satria saminy tafiditra ataontsika hoe ao anatiny zany fahasimbana sy fahampotehana izany avokoa ny lafiny zavatra rehetra ny asa moa efa rahantsika mahita io ny lalana sy ny sisa izay rahantsika aloha ny antso manaraka miaraba tompoko lasa indray izy teo miaraba tompoko salama tompoko eny tompoko teo ana fandehany avatia Tomasina D Tomasina faharoa eny voalohany indrindra dia misaotra ny andriamatoa président Iry Radionarmampianina zay tamin'ny fitondrany te aloha misy jiro fanamboarana jiro aty amin'ny Tomasina D zay jiro mbola tamin'ny 2016 no io projet io fanamboarana jiro tamin'ny Radionarmampianina fa amin'izao moa le izy mandeha ny zavatra tsy fantatra ny vahoaka aty amin'ny Tomasina D fa tamin'ny fitondrany Iry Radionarmampianina no io projet zafady fa dededany fitondrana amin'izao fotoana zao tena hazaveko eto fa ny tenako zao mihitsy ny nivory tao amin'ny faritany tamin'io projet fa ny fitondrana zao tompo midedadedika foana amin'io fanamboarana jiro fa izy amin'izao moa efa mirafidrafitra fa mbola averiko fa misaotra ny andriamatoa Iry Radionarmampianina fa tsy fitondrana zao tompoko no nanamboatra io jirama io amin'ny Tamatavy D faharoa manaraka an'izay tena marina fa sahirana ny vahoaka eto Madagasikara ary tena sahirana fa zay zao tena hoe matsapa fa mijaly indrindra ny produit aty aminay amin'ny Tamatavy faritra Tamatavy jiaby indrindra moa analanjiroko indrindrika ny lavany aty 5,000 ny kilo manta raha tsy ary nisy zany tambolin'ny tany ty tamin'ny fitondrany Ravalomanana tompoko ny dededany rehefa ambany lavany fa amin'izao lombolombo ny fitondrany Ravalomanana ity zavatra misy ratsy tena ratsy fa atsika boka mba tongava saina fa magnararoatra za tsy ary tafiditra tamin'ity fandaharana ty fa mesazy ihany no alefiny amin'izao misy fanamboaran-dalana hono avy any Folopointy mandeha aty amin'ny Tamatavy ville fa io fanamboaran-dalana fampireberebena atsika vahoaka malagasy fa mba tongava saina atsika tompoko hoe fa io fitondrana io tsy izy tsony fa azadedadedika amin'izay natao ianao fitondrana misy amin'izao misaotra tompoko ankasitrahana ianao ao anatin'izay faneho-kevitra izay na zavatena zava zay ary zavatra misy tokoa satria dia rehefa tsara dia hoe izy no nanao azy rehefa manontany tsika araka ny fanontanian'ilay namana teo hoe iza moa zany no tsy mitaraina amin'izao fotoana izao dia mbola misy maromaro ny zavatra mifandray amin'izay azotsika ho resahana miaraba tompoko efa tafiditra ianao tapaka ilay antso izay fanontaniana izay moa zany dia mitohy amin'ilay hoe raisitsika ihany aloha ny antso manaraka eny tompoko efa tafiditra ianao alohan'ny olony laza teo hoe na aretisy anarasoa io eny tompoko hoan'ny olony laza teo hoe de tarainy toy izy mifaneho-kevitra ao aza mihaino radio amin'ilay telefona namany nandray ana ny vary sy ny raha tagny ambany tanàna igny fa ny sanandray ny tarainy fa vita ny fiainan-janany ny taranany mandrakizay ny vary ny tinainy zay setra besaka
Makasitrahana ho an'izay tsy mitaraina zany am'izao fiainana zao de naman'ireo ataontsika hoe nandray vary ozy izy de zany vary zany ve mety havita azy mandrakizay sy ho an'ny taranany zay zany no avy any fianaratsy le teo mety mino afa ny akaiky ny beraviny eny izy zay ny tsara horesahana ihany koa de hoe ankoatran'ilay fanontaniana teo hoe be deaibe ny iza moa tsy mitaraina amin'izao fotoana izao ny fanontaniana mety mifandraiky amin'izay ihany koa de le hoe inona moa zany no ataontsika hoe asa vitan'ny mpitondra fanjakana ka efa nisy fiantraikany tany amin'ny vahoaka any amin'ny faritra misy ananareo tsirairay avy any any amin'ny faritra misy antsika tsirairay avy any raha nandritra izay ataontsika hoe fotoana be deaibe taona maro ny asany teo izay raha isika aloha ny antso manaraka miarapa tompoko hoe ade anao fandehana eny tompoko hafetya pitatafika ny hevitra tiana ho tenenina moa ity fanjakana ty moa izy tsisy zavatra azo antenaina tsony fa za mba manao antsoavy amin'ny radio ty miasina rehetra manaova fandaharana manokana nareo mikasika nyreny vandy ny resaka vandy moa zany nareo keo misy fiatraikany amin'ny olona tokoa ny vandy indrindratsika vaoka malagasy de manao fandaharana nareo radio ty miasina zany mamerina nyreny vandy nanomboka tamin'ny 1er octobre 2018 reny misy fanjakana veny eto misy virama veny eto ahoana sakafonareo averina reny ty manao politika tony aho raha tsy vitany reny Therese hotokanana ny 20 kilometatra amin'ny farany taona ny autoroute hoy sy banque fampitamam-bola ho an'ny tantà ireny vandy rehetra reny zany atao fandaharana ho tamberina amin'izay tonga saina tanteraka na ny vahoaka farany kely indrindra ho tezitra amin'izay izy de efa tezitra izy zao fa somary ampitaitsika kely anazy zany de aorian'ny fandaharany eo amin'izay mba asiana commentaire kely hoe marina ve le zavatra nitenenina tamin'ny 2018 ahoana izy zao marina le teny hoe tenin'le ray aman-dreny teo hoe efa famarotana an'le Madagasikara nke zao misy de reo ny any Morondava teo reo manao oui Morondava de reo ny tarina izay ny enisika fa ny tenisika aza tsy fantatra zay tenenina zay ka de makasitaka makatelina le Gaetan sy Ardenne makasitrahana ianao ao amin'izay faneho-kevitra izay sosikevitra tsara ihany koa zany efa misimisy moa ny maromaro no manao an'izany any anatin'ny tambazotra any hoe zana ho jerena ihany koa ny ahafahana mijerena zany miarapa tompoko efa tafiditra ianao mafimafy kely fa somary ambany le feonao de vonoy le radio azafady eny tompoko oui na iantso zatan'ireo loty roty tsy marary amin'ireo ny fateranana mazo reo ny vao misontsona no zavatata de efa milasika vola misika mivory tao anatin'ny kandro finamony vatinroandoanderisika zay madinika misakana tombovita eny an-dalana eny araka andro vola firetaka vola efa milasaka zany afantakanitsika zany raha amindreo aleraka misy tsika raha reo na iantso andreo na hisataka pakaty ampotipotina raha ny vavaty mafimafy fa tsy haino ka zay le izy efa misatabetsaka anareo amin'ny kolesana ankasitrahana ny any ambanimbany vohitry vato moa izy teo tao anatin'izay mbola afatra ho an'ny mpitany filaminana zay nateriny teo zay antso farany raisitsika angambo ty ray minitra fotsiny miaraba tompoko efa tafiditra anao entiny faneho-kevitra ao eny tompoko eny tompoko oui
ny ahafozany zany de hoe mombanty fitondrana ty zany de afilazana fa tena déconnecté totalement misy par rapport ao sisy falesany ary mitenin'ito mitaraina asika de izy mitaraina zareo koa manana objectif ny objectif national si population cible isika fagnanazy hafa ny cible direct hoe mandeha ihany ny zavatra ka de zay zany ny fahitana azy fa sisika cible le majorité cible allo ien tompoko oui zay misy zany ny fahitanay ny ide environnement de manaraka zany moa de nahitaraina asika na manakory io zany le démonstration de force zao io nahasapahany le force manko ny fitondrana le izy ny manao zavatra tsy mety na manigna ny lalàna na manolana ny lalàna fisakesiky le olo zay mahapasaky zay fa laha fanjakana malemy io na faute raiky eo tonga de baraka eo zany hoe misurena azy koa izy magnaity karazany hoe mandaza ny veriny koa izy arko proof zany sotra tompoko ankasitrahana ianao avy ny toliary a hiditra faingo vetivety aloha isika